Cousin. Ah, Palmera Toli, Palmera Paticareta, Rondolati, fa efatra aogositra izao akory aby antsika. Manahoana, vous êtes en retard les gens du FB, hein. Les gens de YouTube, ils sont très rapides, hein. Akory Bina Taipa, salama Florida Kutmalala. Izako ny ato amin'ny YouTube ato. Nareo amin'ny YouTube mba manaova abonnement, manaova abonnement aza misalasala ohatran'izay koa ny atao amin'ny Facebook. Aleo anto Stéphane Rasamy. Ahoana? Sady tokony mba mifanao fotoana kely e. Bon. Miantoka antsika dia anomboka a. Miazakazaka izany. Karakory Zogbe Fleury, karakory Patrick Andrea. Akory nareo any e. Bonne île Doria. Zo zany tsika haiko. Salama toko Niry Rarson. Anapavoko zany. Ary nareo ato amin'ny YouTube tsy mikozy mihitsy a. Juan Carlos. Bon, tongotsika dia hijaresaka Carlos Roberto. Manomboka mivoaboaka ary manomboka mifantatra hatrany zany hoe tena ataovy zay azahoan'ndaisany zay zavatra anaty valiziny liriany mety ho vola be, mety ho dossier. Zay zany l'émission. Ary raha vao mamaly izy dia tonga dia vonoy. Ka na izany zany tsy maintsy azo atao zay azahoana ny renseignement rehetrarehetra. Ny rehefa misy zavatra ohatrany reny a dia ao ny olona matana archive amina vidéo fa ny tena mahita sy ny afaka milaza en détail dia ny personnel médical. Sahako miteny hoe personnel médical satria tsy ray na roa ny personnel médical ao amin'ny Asira na ny toerana nandalovany reny tanora natao vonomoka, natao ohatrany hoe sanatria ambo, mialatriny terme fa dia ambotsika fa dia tena hoe vonomoka no natao an'ireny zanak'olona ireny. Mbola nisy olona roa telo efatra nijoro vavolombelona omaly ary dia tena nisaotra. Nisy ara moa fianakaviana dia latsa-dranomaso nisaotra hoe tena nampalahelo anay ary malahelo zay satria tsy zany tsy reny zavatra soratan'ireny ny zanakay. Zaho personnellement fiteny manko le hoe tsy misoratra amin'ny tarehy ny ratsy atao. Fa zany tena miteny aminareo misoratra amin'ny tarehy ny ratsy sy ny tsara atao. Ary tsy vitan'ny amin'ny tarehy fa amin'ny fihetsika fotsiny. Rehefa mitena moaly hoe c'est quelqu'un qui va de l'avant,
c'est quelqu'un qui est extraverti. Et tena nisy ny confirme mihitsy. Na ny olona promotion taty andafy mijanona ty andafy, tsy matahotra ny hoe hitenitsy ny hoe anona fa tena marina teninao monsieur Fleury. Izy somary azay mahatonga ny olona sasany tsy te azo izy zalahy. Izy somary be zesta kely zay. Ary izy aloha dia mahay izy ary nianatra le bandy. Eno tsara zany a. Nahay izy sady nianatra le bandy. Ary tadiva hoe ny antony nanenjehana anazy sy ny tifirana anazy reny dia ny soloky ary nandeha ny soloky juska tany Ambohidratrimo. De hoe io ny tomobiliny nandalo tratran'le vidéo caméra. Tamin'ny ora ohatran'izao, on va dire zany hoe coïncidence. Ça arrive dans des actes criminels fa anjaran'ny enquêteur à me démontrer hoe mbola insuffisante zany preuve zany hoe le fait que tu passes devant la caméra ou les caméras en question avec ta voiture fera de toi un criminel potentiel. Suspect, certes. Enfin, il faut plus de preuves. Parce que zalahy rehefa narana de nandeha teny amin'iny lalana any amin'iny trano madame Christine Razanamahasoa tany amin'ny siège na tany amin'ny QG-ny cité nandeha solomiako. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny teny hoe nanam-potoana na hoe teo am-pikasana andeha hamaky tranon'olona ka tratram-bodiomby reto tovolahy reto. Fa ny zavatra hita de nisy vola miparitaka tsy fantatra hoe aiza io vola io am'izao fotoana zao na aiza ireo document reo am'izao fotoana zao. Fa fantatra zany de ohatran'ny hoe ray valizy. Le fait de transporter, vu ny gabarit sy ny intelligence amin'ny Roberto Carlos ary semble-t-il nanana garde du corps izy armé. Izy miaramila tamin'ireo le maty reo. Fa nakatona fotsiny ary tonga de tsy navela nisy niresaka an'io zavatra io satria niorooro ny tany aman-danitra matahotra sao tratran'ny représailles. Ary tena misy le représailles a. Tena misy. Ary miteneko anareo hoe jereko a ny tarehan'le bandy, vakiko ny mason'le bandy. Jereko zany manao analyse psychologique an'le fasesin'le bandy a, il est loin d'être criminel. Mais je vois tout de suite hoe bandy jejojo kely. Donc ato zany mety tendance anti-bandy ty. Fa ianao zao raha ohatra hoe mihaino ny mijery ny Ravalomanana, Kapsily. Ianao zany raha mijery ny Kapsily anao ka manao analyse ny Kapsily. Tonga de hitanao hoe c'est quelqu'un qui est capable de tout. Avec son regard malice. Avec son agressivité verbale. Resaka izy de manao zao, ça signifie que c'est quelqu'un de très très agressif et machiavélique.
c'est quelqu'un qui est capable de tout. C'est quelqu'un qui est capable de tout. Rehefa olona no capable amina mensonge public, au bout de 2 jours, même pas 24 heures, miova resaka iny roa de l'autre extrême à l'autre extrême. Tsy fantatro mihitsy le ngiasy iny io. Mipitsy izy, conseiller bénévole atao amiko. Mba tsy tenenana an'le sado cabinet zany. De mode bénévole, aiza moa tsy afantarana zany sado cabinet zany. Fa ny dikany hoe bénévole manko de ohatrany hoe tsisy influence. Fa ny sado cabinet tena manana influence be dia be mihitsy. Tsy misy eto ambonin'ny tany zany hoe conseiller bénévole zany. Fa sado cabinet misy. Izy zany tompo baiko sy ny baiko miaramila filoham-pirenena par intérim tamin'ireny andro ireny. Tsy maintsy ary facile be le fandeha an'le fibaikoana satria zandary samy zandary. Ty le terme nyteneny le zandry, ancien commando de la Légion française. Torture d'urgence. Io izy fanao any Afrika. Ary ny antony anaovana an'io de zao, tsy atao velona mihitsy le olona, kanefa ny tsy maintsy angalana renseignement rapide ary aingana koa ny fahafantesan'le olona. Zaho izy efa zatra mahita an'io, tokony ho fantatrareo zany sady mampita ihany io zany. Amin'io resaka légionnaire io les sélections lasa aty amin'ny lasa parachutiste zany. De mpilatsaka amin'ny elinaina, iny ny tena mafy iny satria ny tena ambony kokoa zany ny degré ny critère sy ny sivana ary tsy ny rehetrarehetra ny tonga amin'iny. Ao anatin'io le zandry zay, fa nijanona moa izy taty aoriana rehefa vita ny 5 taona. Fantatro izy hoe ity olona ity satria zaho izy naka film naka vidéo ary nijereko tsara mihitsy, nanalizeko crédible, mialatsiny crédible satria raha ohatra hoe olona tsotra tsy zatra tany miady, tsy mbola nahita olona maty takan'izany de tsy manana lucidité manao analyse précise ohatran'izany. Ary rehefa nanontaniana amin'ny personnel médical de zao no valiny hoe monsieur Rakotomalala, aza manontany détail be ianao fa impressionnante zany information anao zany satria tena précise loatra, tena confirmenay izy. Eo amin'ny cheville-ny ambony amin'ny ranjo no tapaka, zany hoe amin'ny titre nalefako any hoe tsy pare-balles fotsiny no nahafaty any Roberto. Mora be hozy izy manao an'io, somary ampiakariny ambony briky na mitohatra ny tongony de tonga de hitsahanao izy
dia mipika. Satria rehefa voatifitra le olona izy, dia efa tonga dia malemy avy hatrany dia izay tiana anaovana azy. Jerena izy couleur an'le noirceur an'le raha entre le ry amin'le bala sy le ry amin'le tapaka, le ty amin'le tapaka mbola somary resa, izany hoe taty aoriana an'le bala ozy. Raha atao zany histôlôzia an'le zavatra ozy, na ny historique an'le zavatra. Raha izay eo amin'ny tanany, sanatria hoe zany eto zany tapaka ary filahana ihany koa torture rapide na d'urgente nangalana renseignement. Ary tsy vitan'izay ozy, fa misy anankiray ozy mitsatohana ny atsy teto amin'ny takibany teto, antso ozy tsatohana ny atsy teto amin'ny takibany teto. Reny manko ozy rehefa voatsatoka ohatran'iny ianao dia misy pression be ozy, dia rehefa takan'iny mba ahafahana mamonjy an'le olona aingana dia eto ny loahana ozy izy délibéré dia mivoaka le pression. Tanareo amin'izany le professionnalisme an'le bandy a, ato ny tsatohana zany dia ato ny loahana dia mivoaka le izy. Tena aoka zay zany raha fa tena mampalahelo zany. Tsy zany fotsiny izy fa tsy vitan'ny hoe nampiasa basy le rony, fa rehefa tonga teo amin'ny korakoro dia nampiasa antsy le rony, ary antsy lava le izy. Tanareo zany tena hoe vonoina zany. Mbola misy ny présomption d'innocence tompo, izay ny antony asiana fitsarana, ary azo natao tsara mihitsy no natao hoe atsakany ny tanana par sommation. Tamin'ny fonina feno amin'ny bibilina, jereo tsara ozy izy le, za manko tsy afaka mipiblie an'le izy satria efa ny avertisen'ny Facebook amin'le sary mampatahotra reny zany, le maratra reny, fa jereo tsara ny sary ihany izy ao anatin'le zalahy sasany ozy izy ao anatin'le tomobile tsotra tsara ny tongony. Fa zao le ozy raha tsy diso aho ozy, raha tsy diso aho tsy navela natao hitan'ny havany ny fatin'ny Carlos hoe ino aby ny tena voa, fa raha tsy diso aho izy tonga dia mifinosina i Roberto zany, Roberto manko fiantso azy, raha tsy diso aho izy tonga dia mifinosina. Raha tsy diso aho izy mety diso aho izy, dia apitaiko koa zany mety ho diso aho, fa raha misy havany mihaino ato dia fa fantatra fa novonoina izy fa ny mahaliana dia hoe iza no tao ambadika. Mazava be zany satria fa Victor koa dia mbola hazavaina ihany ve hoe iza no filoham-pirenena tamin'izany andro zany, ary inona ny antony, dia ny antony le ino izy teo le vola be amin'ny valizy na le document izay tokony amidy tany amin'ny toerana tokony hanaterana azy tamin'izany oro zany sy tamin'izany fotoana zany, satria tsy tonga à la bonne destination fa alohany atokavana amin'le destination tany amin'n'alehany no vitain-dralahy ry reto bandy reto zany raha ny tena marina. Zay zany ny amin'iny hoe ry commandant Fabrice. Commandant Fabrice est un jeune no nitarika ny reto tropy na ireto vondrona gendarme avy ao amin'ny mpiandraikitra boribory tanina Antananarivo izy zany raha tsy diso no nitondra
nanenjika sy nanaraka an'ireto tovolahy anankefatra na 5 reto dia nanapotika sy namono takany vonomoka tao anatin'ny zavatra, tao anatin'izany opération zany. Zao petraka amin'ny plasy ny commandant Fabrice fantatry commandant Fabrice tsara fa raha nahazo baiko ohatran'izany izy dia tsy maintsy manatanteraka ary ny antony nanaovana anytony fandaharany tony tsy hoe atsika zany tsy hoe tsy tenitsika hoe manameloka na tsy manameloka ny commandant Fabrice fa misy contrainte morale psychologique. Rehefa zavatra manko no tena hitanareo tany amin'ny taona 1980 nisy professeur amin'ny resaka mpampianatra psychologie zany dia miteny izy hoe namoaka boky izy hoe ny harcèlement moral mbola gravy noho ny harcèlement physique ary ny olona tratran'ny harcèlement moral possible mamono tena ary namoaka statistika moa le rangahy io de tamin'izany hoe olona roa anatin'ny 5 no mamono tena rehefa tena tratran'ny harcèlement moral ka tsy mahita issue. Ny asana polisy sy gendarme io dia harcèlement moral sy physique mitambatra satria misy baiko ohatran'izany ohatra mahazo anao ianao no commandant bokitra efatra le olona mibaiko anao kintana efatra mbola misy bokitra 9 koa na 5 izy zao 5 no mibaiko anao tsy afaka mandany ianao hoe za tompoko tena tsy mahavita an'izany tsy afaka nanao an'izany reo eo ihany ianao tonga de inona amelomanao mivady aman-janakao vadiry ianao nieritreritry hoe aveniranao ty gendarme ty irahan'ny olona anao anao mission hamono olona tsy ferana nefa mifatao anatin'izany atao hoe formation sy mission ny akabeazan'io formation io de tsy fiarovatena fotsiny fa famonoana mihitsy de natao inona zany io formation famonoana io atao iny ny basy menanao iny voatery le tovolahy da zany tsy miteny hoe mipardonner amin'ny Fabrice na tsy fa possible koa hoe raha tsy vitan'ny Fabrice Atsakasendavany ny mission de monsieur retourné contre Andery taindrana koa lery ary Fabrice amin'izao fotoan'izao de manana secret zany hoe raha misy manjoa amin'ny Fabrice zany amin'izao fotoan'izao de fantatra hoe iza no namono amin'ny Fabrice ary inona ny antony amonoana amin'ny Fabrice commandant satria tsy maintsy andeha io zavatra io ny ankety momban'io na ho ela na ho aingana ary io tsisy hoe misy fetra y avait mort d'homme tsy manapetra na oviana na oviana fitsarana an'io
azo ny fitsarana atao mihitsy ny minégocie amin'ny Fabrice hoe comprendre ny fitsarana fa hiraka ianao ary mazava ny contexte tamin'izany andro zany hoe raha tsy mahavita hiraka raha tsy manaiky hiraka de miandra manaiky izy aby ny tompony andraikitra tsy maintsy hiteny Fabrice am'izay fotoana zay ary fantatry le olona na ireto olona donneur d'ordre zay mila mitandrina ianao tovolahy tandremo ny zavatra sotroina tandremo raha mandeha moto nentina fa vitan'ny olona misabote moto anao tandremo mifodiana alina tandremo miara mirevirevy fa tsy ny olona vato briqué ny any anaty vera jerenao manko le Fabrice zany amin'ny sary zany de hita hoe andy mpanatra teraka baika mpanatra teraka baika ka zaben'Andriamanitra fa tsy miteny hoe tsotra Andriamanitra na nanieritreretiny koa izy tao anaty drafitra bon torony nanao an'izy dizy mitsaingy tao de ny sariny no mivoaka n'empêche que ça a été vraiment de manière atroce machiavélique tena hoe animal bestial tena tsy hitako moy qualifiena an'le tena totarain'le akanjo ao zany le zandrika ireo tena hoe tena zany very zany tsy afaka alefako eto le vidéo satria raha vao alefako de tonga de bloquen'ny Facebook rehefa aveo de manjary mijaly itsika menakavy fa tsy afaka alefako eto ka tsy mety zay ny amin'iny herik any zany tena novonoina sans être jugé na hoe niary ny tenany ny ekipany Roberto resaka faiky vetivety manahira anay izy ty satria samby manao dôly ary eo mampanahirana an'le izy taloha zany rehefa tamin'ny andron'ny Free FM tena niaraka akaiko a za fidèle Lalatsy tsy afaka mandany zany reo tena ezahana mihitsy zany hoe isaky ny zavatra tenenina dia tsy maintsy misy fond de dossier réel le physique ary apetraka en sécurité amy toerana ivelan'ny Free tsy mety le miteniteny foana hoe manao propos gratuit zany satria ny fanaovan-gazety raha ny tena marina dia tsy fanapotehan'olona et encore moins fanaovana règlement de compte zay mahatonga an'le hoe raha mahavita zavatra tsara le olona na voakritika anao toy ny inona ary aho isan'andro dia rehefa misy mety ataony kosa encourageny izy iova ary tsy anjaran'ny fanaovan-gazety no misy verser ao anatin'ny jeu politique na ny haine politique zay mety fanaovan'ny samy mpanao politique takanazy zao je ne me verserai jamais dans la haine mety ho tezitra
Mety sorena, fa jamais jamais, jamais jamais je vais haïr ohatra ny zanaky André Rajoelina na vadiny André Rajoelina, quitte hoe manome surnom za, mais c'est tout est dans l'art et la manière, on va dire. Spécialité que manome surnom io rehefa manao ny tsy mety zany. Fa le izy zany de zao, be loatra tsika zany le se fantasmer amina zavatra irréel, non prouvé, tsisy base d'info, tsisy base de base concrète tia miprove. Ahafahana mamoaka sy miteny zavatra ohatran'izao na propos anankiray na ohatran'izao, fa sachant que ny olona eto en face miandry anao fotsiny anao adalàna dia zavatra kely tsisy dikany asiany carbonetra rehefa avy eo de any anatin'iny izy mialokaloka de manana millimètre carré ahafahana miaina izy. Efa fantatrao zao fa ny olona en facenao mythomane, ny olona mythomane zany tsy misy araforoniny. Teneniko anareo rehefa namoaka hoe fa aiza i Ramatoa Mialy, fa aiza Andriamatoa Andry Rajoelina ny tsy mikôzy mihitsy. Tsy tena hoe tena hoe za no niteny voalohany an'izay, aloha tsy tena zay mba tsy sin'ny olana. Fa tonga de soratra valiny azoko hoe Manararopaty. Et déjà ianao zany ozy le olona avec ta pétition là qui ne draine pas beaucoup de monde. C'est ton choix. Fa ianao izy alao manaja mba fanaja le olona manoratra zany zazakely ray ranomorana kely zay, tsy lazaiko satria noho ny antony maro samihafa fa fantany, elle va se reconnaître. Alao izy mafanaja fa aza Badjaina kely fa aza Manararopaty. Hitanareo amin'izany za tsy mieritreritra hoe diso ny fitenenako nakaiza le filoham-pirenena. Misy langage mihoatra kely aloha tao fa tsy tadidiko. Misy expression mihoatra kely araka le fanaoko amin'ny socle communication reny. Satria ny antsika zany le communication michoquena antsika mba ahafahana micaptiver ny zao ny psychologie amin'ny followers zany, ny mpanaraka. Fa tsika tsy milaza laingy zany, tsy miainga amina fake aveo mahatonga ana mamerina aminareo foana hoe aza alefa ty amiko re olona ny zavatra efa publien'ny olona, aza alefa ty amiko rehefa reportage ataon'ny olona fa tsy mijery an'ireny. Je ne veux recevoir d'aucune influence de qui que ce soit. C'est déjà assez compliqué comme ça. De ampinareo amin'ireny non tsy mijery an'ireny. Lany andro fotsiny nareo mandefa an'ireny amiko. Mbola averiko any hoe aza andefasana zavatra efa publien'ny olona. Raha manana vaovao anareo ka tianareo atao exclusivité ka avec proof, avec preuve, avec des preuves zany, zay vao manao. Exclusivité, primeur et preuve. Autrement, je ne ferai pas. Ao de manararoatra zany ndretsy ao anatin'le centimètre carré kely zay. Alao mifanaja fa aza Manararopaty ony. De zao re olona
rehetra olona ty adala. Marina fa misy stratégie taloha hoe amin'ny andronay zany mbola tsisy internet, mbola tsisy Facebook. Manao intox. Misy olona tena hoe expert amin'ny filansena intox. De rehefa isy intox ho lansena, de mody antsona io olona io de mody mividy teny. De tenenina mihitsy izy hoe aza paritaka elahy zany a. Paix à son âme, ohatra hoe Franck Ramarsson ohatra. Mody inviteny izy de miara-misotrotro de aza avoaka an'lahy zany Franck. De misy mpanao gazety hafa koa, aza avoakanao zany a. Fa io à peine anao miala eo defa enao tonga any am-potsofonao izy aveo de fa fantatrao hoe zay le zavatra fa magnengy a. Ary be dia be ny voan'io. Ary io ny intox tamin'izany mahavita mampizongozona fanjakana. Fa ny intox efa révolu, efa lany datiny ny intox satria miazakazaka be ny vérification amin'ny réseaux sociaux, amin'ny numérisation sy ny information rehetrarehetra ary ny renseignement zay mety hitany amin'ny canal rehetrany. De mora sasa zany ny intox zay lasa fake moa am'izao fotoana izao. Eo ny tsy hidirana am'izany fa manjary zay mahatonga ny titre an'ity zavatra ty hoe aza manimba zavatra. Ty coup de bluff, coup de petit mensonge, mba hoe ampitahorana na hoe dissuasion na ohatran'izany, ça ne marche plus. Parler des choses réelles, vraies, tangibles et palpables. Réel, vrai, tangible et palpable. Autrement, les coups de bluff, si une fake, ça ne marche pas. Manimba ny tolona ataontsika reny ary le olona manaraka atsika, tsika ihany zany discrédité atsika. Tsika ihany discrédité atsika. Zay zany tena hoe tena mba nampitaiky zay. Ho anao ramatoa Kizitika. Ny kizitika dia fitambaran'ny teny hoe kizitina sy ny hoe kilitika. Dikany hoe kilitika de kely, kizitina kely zany. Kizitina kely le ramatoa de zay mahatonga an'izy hoe kizitika. Ary izy kizitina kely tsy mba hoe mieritreritra na mandinika akory hoe mba diso hoe za na marina. Araky ny teneniko tao anatin'ny pejiko iny hoe maty ny zanaky ny malagasy, tany atsimo andrefana avaratra, efa manjakiny. Efa nesonin'ny olona izy tamin'ny 26 juin hoe ino ny ty akanjo rouge sang, somary mena valoalika mainty iny, rouge sang fiantsonany. Tra mandafa olona ianao. Teo andrina mafy manko hoe za andrin-dehibe. Ngiarainy teo ora-damo. Ohatrany hoe manao teatra an'ireo izy mivady reo rehefa tena taongo kote. Ndray zany ohatrany hoe manendrika amin'ny Kate Middleton de Ramsey Radam. On va dire hoe tena risible a. Efa latsain'ny olona am'izay efa men'ny olona. Tsisy cause, tsisy action. Fa raky ny teneniko hoe iny ramatoa AFF nanao fihetsiketsehana de ohatrany tonga saina angambany ianao vavy hoe aza ohatrany tsy manao de nalefa koa ny fitiana anao. Izy angatany fitiny nalefa. Tsisy déclaration zany rehefa
Teo natonga an'ilay zany teo hoe je ne vais pas dire que c'était c'est moi qui ai dit en premier hoe aiza Andry Rajoelina, aiza i Ramatoa Miala. Fa tenenin'olona zany hoe aiza nareo tsy mikozy. Andry Rajoelina moa efa niteny. Teny mivalana cousin iny. Fa tia mba niteny Ramatoa. Ka fitapon'ny olona ianao hoe za zao no miteny anareo. Nosoratako menamena be mihitsy hoe aza exposena amin'ny politika ireo zaza reo. Potehana bonheur avy eny aveniran'ireo zaza reo. Tsy ho zakanareo hoe vavan'ny olona amireo e. Nareo efa tsy tian'ny olona intsony. Efa vitan'ny olona manompo mialatsina tompoka ary fonako fa tsy za aloha manao an'izay. Efa vitan'ny olona manompo hareny manompo harazana anareo. À la limite ireo zaza reo efa mety menatra manana anareo ray aman-dreniny. Ah oui, possible zany hein. Ils sont jeunes pour l'instant, ils n'oseront pas dire ouais, Tata, tu n'es qu'un petit voleur. Tu n'es qu'un petit malfrat en fait. Comment tu as fait pour t'enrichir ô combien si puissamment comme ça? Comment tu as fait? Nou efa ratsy taiza koa. De monsieur Ministre manaraka loatra an'le fitanana de manginy. To zany rehetrarehetra zany. Aza potehana anatin'le politika le zaza ho a. Ataon'ny olona mihina mitady kirarona amin'olona ianao. De io tsy mataky de mitatatato. De zao lasa raiky hoe kizitika. Kizitika ny anaranao. Ianao sady kely. Tsy lava hoe ahoana midainy koditsika anao de anao de vita. Tsisy raha ny bikanao sy ny morphologie anao tsy ho renin'ny malagasy mihitsy ianao. Misy malagasy 1m80, 1m90. Ianao 1m62. Fouille. En plus les sérieuxité, les maturités tsy anananao mihitsy. Raha kanenjinenjy tamody mitaingaitaingery. Manao ity gasy 24 heures ity de vitanao. Ka tsy ianao mihitsy no ino ianao mitondra mananatra ao anatin'le fahadisoana ianao, fahadisoana tanteraka. Nangina ny mety tao anatin'ny zavatra miseho satria raha fantatrao fa hoe diso ny tenenin'ny olona. De mangina e. Ampafirin'ny olona diso gadrainareo zany. Ampafirin'ny olona teneniko voateneniko teo. Mba nahinona fitenenina ve Andriamatoa Andry Rajoelina hoe mba nampalahelo ny nahafatan'ny Roberto. Tokony hisy ankety atao tamin'ny nahafatan'ny Roberto. Jereo sarin'ny Roberto sy Rajoelina miaraka. Sy rapalay. Samy pilay izy mitsamo. Misy atao hiavoloha Roberto. Tsy nahinona fitenena Andry Rajoelina. Hoe tokony hisy ankety ny nahafatan'iny bandy iny. Zany zavatra ampafiry ny fampahantrana ataonareo amin'ny malagasy. Sitraponareo any namoaka an'ireo olona reo hitan'ny reo boakereo reo zanakareo reo hitan'ny olona. Ary nareo fa nisy miteny hoe oka le olona e. Oka le olona e. Fa dedadedaky ty rainy. Ary zanako no navitan'ny Emirates tao anatin'ny atsasakadiny fotsiny. Ka raha tsy olona velona ny olona atao ampiresahan'ny lahiny zany. Eritreretra mihitsy ela fa velana le malagasy ka amidy ny lahiny amin'ny 200. Lasa indray le ankiray ery mitety tany.
Tsy fantatra intsony zay anaovana ny tanin'olona io. Ao anatin'ny periody mamay daholo zany. RNF get mandeha dia mandeha fivoaran'ny raraha fa tena teneko anareo hoe manao itony zavatra itony mila famatorana ary mila stratégie mipetraka tsara rehefa indrindrindrindra fa ka indrindrindrindra fa mamay be ny zavatra tonga eo am-pelantanana sy ny fandanan'ny investigation. Miala tsiny aloha fa olombelo tsy akoho, hitanareo fa za mitondra beky andeha kely toalety aho vetivety dia miverina eo. Indirine. Tena marary le lohaniko fa tsy feniko anareo fa tokony hanao IRM io. Be loatra le asa tamity dia amin'ity herinandro ity no raha sitrapon'ny tompo zany hanao azy. RNF get droit d'auteur aloha zany a zany namorona zay terme zay a tsy haiko hoe tiako apetraka nga zay na ahoana mba iarovana azy. Donc raha mahita an'izany nareo any amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety ambony sy mahery sy matanjakany a surtout amin'ny teny anglisy dia kaopinareo zany ny amin'izany. Mba manoratra kely amin'ireny ny havanareo Rakotomalala Fleury ary tena manao sini mihitsy amin'ny anarako. Tsy miafina ahako ary tsy manao pseudonyme fa voninahitra le malagasy kely zany hoe misy gasy any ohatran'izao dia sy niaviko mihitsy hoe Fleury Rakotomalala dia miaraka amin'le titre sy ny karazany miaina eo hoe intisité hoe journaliste investigation investigative journaliste. Ty le RNF ty zany dia zao misy zavatra tiako tantaraina aminareo. Misy zavatra tiako tantaraina aminareo hoe tamin'izany andro alina manko zany tena ohatsa hoe amin'ny intelo alina ny taitra zany efa natory a tamin'ny 12 sasany dia tamin'ny 2 indray taitra zany dia tsy nahita tory raha tsy tamin'ny 5 maraina dia lasa aloha vetivety misy olona manoratra dia tsy nahita tory raha tsy tamin'ny 5 maraina
Za matory amy 5 maraina io. Ty zavatry ty tsy mandeha. Tsy mandeha le souvie. Za tsy mahita tory io zany, tonga de tonga ao an-tsaiko le ketrika zany. Izao miketriky am'ty rivo ty. Ty le tantarako anareo zany expérience. Ho an'izay matadidy a, avereno ny mémoire anareo. Avereno tsara mihitsy ny mémoire anareo zay matadidy a. Tamy 96 a, tsy nisy fidinana an-dalambe, tsy nila basy mipoka, tsy nila miaramila, tsy nila gendarme, tsy nila polisy, de niongana ilay fitondrana. Aza manontany ahy hoe inona ny natao ary inona ny zavatra tsy fantatray vahoaka atao anatin'izany. Tsy mila vahoaka koa. Zany hoe iny zavatra nisoratako aminareo iny zany ankeo tamy roa maraina hoe vonona ve nareo. Tsy mila vahoaka hoe mandrasa vahoaka, tsy mila miaramila, tsy mila zandary, fa izao. Efa nisy zay zavatra zay. Fa j'épargne les détails, pourquoi? Parce que rehefa zavatra ohatran'izany manko tantarainao de miomana ny ery ambadika. Zay le mahatonga anahy miteny hoe mila famatorana. Ny zavatra eo an-tanatsika de tenina béton armé. Azonareo zany hoe béton armé. Fa raha olona koa nefa tsy mahay mitondra an'le izy dia tsy mety ny fandehan-draharaha. Eo zany le izy. Rehefa nametraka an'iny fanontaniana iny a, hoe vonona ve nareo? De zao no tao anatin'ny saiko hoe mila vola ty zavatra ty. Hitanareo zay a, satria tam'izany andro trafenina fa nila vola ny nanaovana an'izany ary natongavana teo amin'ny hoe iny fatratra aza vetivety a. Iny fatratra ny tanjona tam'izany. Nila vola fa tsy nila vola betsaka. De tao anatin'ny eritseritra hoe vonona ve nareo ny participer am'izany processus zany, tsy mila be fanontaniana. Fa zao nefa le izy. Tao anatin'ny tsy torimasoko tao aho rehefa nandeha ny recherche rehetrarehetra. Zay le hoe ilaina ny expérience amy zavatra atao. De hitako ny lalana. Tsy ilaina koa zany ny volanareo. Fa mila tsy mitavozavoza ako manao ny zavatra io.
Mety antanareo inona zany tenen'lery zany nahoana io fa ny zavatra ivavahako zany de hoe eny ane mba ho vitako ry toko Andriamanitra mpanatanteraka an'izao rehetra zao satria de tena mijaly loatra ilay vahoakanao. Mijaly loatra ilay mpiray tanindrazana amiko ary tena ianao zany tena misy olona zany any Canada miteny hoe maty ry am'izay fa tena tsy hampatorian'le izy reto. Ao zany manoratra aloha hoe mba mila sommeil réparateur anie fa maninona no aty amiko le izy no tonga de tena tsy hampatorian'le izy aho hoe tena tsy afaka miditra zavatra détail be dia be am'zany satria manjary kobon-dralahy zay ny filaza azy. Kobon-dralahy neny. Raha mandeha apetrako tsara mihitsy raha mandeha am'zelony miampy ny fitahian'Andriamanitra ny zavatra ataotsika ataotsika de miteny anareo hoe ho sarotra amin'ny andro rajolona no tafatranony eo fitondrana. Sahako miteny an'izany. Raha mandeha tsara tsy mitavozavozontsika de moa ny tenako zany ary raha tsy vitako le izy de tsy maintsy ambarako aminareo publiquement hoe qu'est-ce que j'avais en main et j'étais maladroit. Fa zao aloha ny correspondant de manoratra amiko hoe zao zany ny lasa slogan zany de hoe force, clarté et vérité. Zay hono ny profilako zany hozy ireto ahay lalàna satria le énergie entiko anatin'le izy amin'ny andro sabotsy alina ny folahady alina zay normalement tokony tsy ho disponible akory ny correspondant fa tadidiko tampoka hoe ay moa misy akamo ohatran'izao tu peux m'aider tonga de rapide ny network na ny réseau de mipetaka de miainga. Zao andro mahatonga andro radiolona mahafantatra fa nisy ary misy inona filazany zany note journalistique raha zay ny filaza azy pour ne pas dire hoe renseignement atranay samy journaliste mialatsiny afa tsy gasy no tompony renseignement tokony ho fantatrao hoe matoa zany miainga dia miasa amin'ny renseignement généraux zay mety représenter any Madagasikara any. Alovakiko tsara any de afantaranareo hoe
une enquête journalistique transfrontalière nanana, indique que des mouvements financiers et logistiques en provenance d'une société, des mouvements financiers et logistiques en provenance d'une société liée à avait été repéré en interaction directe avec une structure nommée UDAN Logistique, présumée société écran ou relais logistique dans l'affaire RNF Gate. تعرف النظام الانترماتيك armatutika mahazo an'izany dia atsain'ny olona le droit mouvement financier et logistique en provenance d'une société liée à avait été repéré en interaction directe. Ça va comme ça. Manana an'izany any rehefa tonga ny rajereo ary efa misy sary koa aty. Ah, moi je suis pas comme les autres, hein. Ouais, bluff, hein. Azafady, hein. Fa zay ny tenako hoe ity zavatra ity, il faut pas que je sois maladroit. Mety maladroit anahy de ny resaka moyen financier atongavana eo am'le première étape. Fa ny première étape zany dia eo mpanaovana ny négociation tsika satria misy le structure na procédure hoe pro bono kanefany rehefa andeha amina zavatra ohatran'izany dia tsy maintsy atao solida tsara ny valizy entina satria jusqu'à vola fa ny argumentaire sy ny rehetrarehetra amin'izany. Je vous aime beaucoup ianareo mpanaraka anahy ary tiavo ny tanindrazantsika tokoa. Zay zany tena ampitaiko zay. Raha tena tia ny tanindrazanao ianao de atombohy am'le pétition-tsika io aloha sy ny avo. Oka zay ty sakanetaka sary tahotra ity. Ozy izy le raha naman'izay. Hainao izy izy tena. Ianao ozy le zandrikely zay zany. Tokony maka garde du corps ianao satria manomboka hienjana ozy izy le zavatra ataonao ary mety vitan'ireo bandireo ianao. Mety possible zany a. Mety possible zany satria tsy vola kely ny enjeu. Tsy vola kely ary hoe démanteler ana zavatra de haute envergure amina resaka opération ana achat ana Boeing anankidimy zany a 777 ngeda be anie zany. Araky ny tenin'le raha naman'izay hoe 51 tonnes ny charge offerte. Kanefa tsy zay fotsiny izy le roa satria nividena ny tao anatiny. De fitaovam-piadiana ny nentina tao anatin'io. Zany hoe tena tafiditra amin'ny pataloha tery mihitsy zany le bandikely e.
Tafiditra amin'ny pataloha tery rapolay. Ary mbola averika miandro ninona déclaration ataon'ny rapolay eo tsy tafiditra amin'izany, dia za tsy afaka ny hamaly satria efa nisy lalana nisafidianako hoe tiana andranana. Dia rehefa midony zay izy eo vao tonga saina hoe taibe ny afery. Tsy possible hoe tsy ao anatin'ny afery io rapolay. Tsy coup de bluff zany, fa avec des preuves matérialisées et même des preuves chronologiques par le temps et les faits incriminant les auteurs. Tsy nahita tory reto alina fa tsindriny zany zavatra zany. Tsindrin-daona ozy ny fitenenana. Dans ma tête c'était tena hoe tena ao ihany ny solution mivoaka hoe zao atsovy ihany na contacteux ihany. Et les gens ont répondu favorablement. Zay angamba amin'iny resaka limène ataontsika rapitso fa manjary lavalava resaka limène sy ny vadiny, d'autant plus tsy izy loatra ny cible atsika fa avereo ny fananany zanaky le dada limène dia milamina ny resaka tsotra be zany. Zay fotsiny ankoatra ny cause bobaka rehetra hoe avoaka eto ny zavatra miaraka amin'ny vidéo sy ny karazany hoe reto ny vola voaray mba aleo anara-dalàna eny tena mba olona ohatrany hoe mba ohatran'izay ihany. Ok ary mandrapena veloma tokoa, veloma mahafinaritra. Averika any, za André Rajoelina tsy mi-bluff. Je ne suis pas comme les autres. Rehefa miteny hoe zao dia misy proof zay fa tsy teny foana.